tontolon'ny fampianarana kosa vonona amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana BEPC izay anomboka ny alatsinaino avy izao ireo foibe mpanadinana maro hita tamin'ity androndroany ity vao mangiran-dratsy dia efa tazana ho ny sokatra ho an'ireo mpiadana izay tsidika ny efitrano iadinany manomboka amin'ny alatsinainy zany ny efitrano na ihany koa ireo foibe mpanadinana samihafa. Vao maraina mangiran-dratsy dia efa nipetaka tetỳ ivelan'ny efitranom-panadinana avokoa ny lisitry ny mpiadana hiatrika ny fanadinana BEPC anomboka amin'ny alatsinainy 28 Jolay ho avy izao ho an'ny teto amin'ny foibe-mpanadinana Sergia Antamena izay manana 60 eny amin'ny EPP Antamena voalohany sy EPP Antamena fahatelo. Tsy vitsy ihany koa ireo kandida no nihazakazaka nandalo tetỳ atoerana ary tsy nisakana azy ireo na ny atsika na ny erika vao maraina. Nanambara moa ireo mpiadana fa efa niomanatry ny ela ka efa vonona tanteraka amin'ny fanatrehana ny fifanadinana. Niaranaka bulletin tamin'ny zokinay zany izay dia hoe efa tia Antamena dia manahoana fanomanana amin'izao hoe andro vitsivitsy isa dia higadana ilay fotoana anaovana ilay fanadinana? mandeha tsara. Tsy misy ve matiera atahorana hatreto? Tsisy loatra. Dia ankoatran'ny fianarana tany am-pianarana ve nanao cours ve sa ahoana no natao ny nanaovana ny famirenana ohatr'izay? Tsy manao cours. Famirenana ohatrany famirenana ohatrany any dia tsy misy matiera mbola atahorana ve hatreto? Misy kely fa tsy hoe tsy tena enja. Dia nanahoana ny fanomanana an'ilay fanadinana hoe nanahoana révision nanao cours ve na ohatra natao? Zao dia tsy nanao cours fa atao ampianarana foana nanao atao atrany foana Yanday manepo zany raha ny fandaminana hita tetỳ amin'ny foibe-mpanadinana Sergia Antamena dia firanao 700 isaky ny efitranom-panadinana ireo mpiadana. Efa nipetraka ihany koa ny laran'ny fisoratana anarana ireo kandida eny amin'ny dabilio. Ho an'ny atao anatin'ny fiara-padidy fampianarana ny Antananarivo renivohitra, mitotaly 437 ireo kandida hiatrika ny fanadinana BEPC anomboka amin'ny alatsinainy ho avy io ary tsy faran'izany raha tsy amin'ny alakamisy araika amin'ny 30 Jolay. Raha fanazavana dia misa 429 amin'ireo mpiadana ireo no ao amin'ny sokajy A ary misa 909 kosa no nisafidy ny sokajy B. 10 taona ny kely indrindra ary 420 taona ny zokony indrindra amin'ireo mpiadana ireo.